Aleloia, mbola mpifaliana indray ny arabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga sondrainao amin'izao fotoam-bavaka mahafinaritra iarahantsika anio alatsinainy hariva ity. Voalohany indrindra moa dia atolotra an'Andriamanitra irery ihany ny fisaorana rehetrarehetra satria no mbola izy no mahatonga antsika velonay ary mbola izy ihany no mbola ahafahantsika manatrika anazy eto androany, ahafahantsika makamamy ny fanatrehana, ahafahantsika ihany koa mivelatra anatin'ny fahatokiana an'Andriamanitra sy ny fahalalana bebe kokoa momba anazy. Eto manokana dia te anaja mpampon'Andriamanitra mivady ihany koa ny tenako izay mitarika amin'ny fiangonana Sanctuaire Chrétien International na ety Maurice any Madagasikara. Mankasitraka indrindra tompony amin'ny sehatra omenareo mbola ahafahako mivelatra amin'ny asa fanompona ary indrindra ny fahatokiana napetraka ireo ato amiko mba ahafahako mivelatra ary mizara ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra. Anio dia mankasitraka anao manokana ihany koa izay manaraka tsy tapaka n'ity fotoam-bavaka ity inoko fa anova hatrany any fiainanao Andriamanitra, ny zavatra nampitoboka ny tamin'ny fiainanao dia tanterahany ka hatramin'ny farany zany. Arainao ihany koa vaovao tonga soainao eto maharetaka hatramin'ny farany. Tiako lazaina fa fotoana tahaka izao tsy mandeha ho azy fa satria tsy Andriamanitra na mialalana dia mety tsy ho tanteraka izao, fa fantako fa matoy izy ny laza, matoy izy na dia efa niteny indray dia misy ambarany, tiany ambarany aminao androany, izay tena mifanantenana anao, izay teny anangana anao indray, izay teny ampifaly sy ravo anao, ahafahanao iaina mpiadarana ary indrindra hijoro ampasahina amin'izao tontolo sy ady lava isan'andro izao. Androany dia te hanentana anao manokana hoe eto an-toenan'Andriamanitra ny zavatra rehetra lalovanao efa fantany, matoy ianao ny taretina eto dia efa misy anjarana ka aoka ianao amin'izao fotoan'izao vonona hifantoka ary handray ny anjaranao. Aza vela hoe distrait amin'ny zavatra rehetra mety mandalo ny ary à gauche à droite na hoe aza vela hoe manao zavatra ianao mandritra fotoam-bavaka fa mipetraha mifantoha, aoka raisinao tena hoe sérieux ho ajainao izao fotoana hifandraisanao amin'Andriamanitra izao. Ary eto ihany koa manasanao raha mbola tsy vita zarazao ity fotoam-bavaka ity. Tahakanao izay nanafafana manaraka an'ity dia zarao fahasoavana ho andreo izay manodidina anao, ho andreo mpatatrao na alefaso publika amin'ny Facebook fotsiny aza ny ahafahan'ny olona maro indrindra malagasy voakasika amin'ny ten'Andriamanitra ary expérimenté zany hoe iaina ny fiovana fiainan'izy ireo. Androany dia vakitsika ny ten'Andriamanitra hanomboantsika ny fotoana ao anaty Salamo toko fa 1:10 ka hatramin'ny 9 tapany A. Aoka ianonao tsara ity teny ity ary mettre en pratique tsika vao vita ilay ten'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe faly lehibe Jehova ka mendrika hoderaina indrindra sady matahotra fa ambony Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra firenena dia tsinotsinona fa Jehova no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, ery sy fantsara-tarehy no eo amin'ny fitoerany masina. Ry firenena manomeza ny Jehova, eny manomeza voninahitra sy ery ho an'i Jehova. Manomeza ny Jehova ny voninahitry ny anarany. Amen. Iandrandrana amintsika ianao mihitsy ny hanome voninahitra ny Andriamanitra izay nanao an-lanitra sy ny tany, nanao an'izao zavatra rehetrarehetra izao. Raha mandinika tsika zavatra efa teny hoe nakasika be anafoana ity teny ity ary mbola mahakasika anatra amin'izao satria mampatonga sainana hoe na zakely izao aza dia karakarain'Andriamanitra ka mendrika mihitsy izy namena voninahitra. Raha mijery ny galaxie tout entière ianao mety tsy ahita n'ity tany ity akory. Mijery ny galaxie ianao teboka kely io masoandro io nefa ny habean'io masoandro io mbola ngeda noho ity tany ity. Imagineo ianao manokana izay safidian'Andriamanitra androany ho eto amin'ny fanatrehany. Tsy privilège ve zany, tsy tombosoa lehibe ve zany ho anao ankalaza le nahary ny lanitra sy ny tany, ankalaza le nahary anao, le nanamboatra anao. Androany tena andao amin'ny fotsika iray manontolo ankalaza anome voninahitra sy ery ho an'i Jehova amin'ny alalan'ny vavaka sy amin'ny alalan'ny zavatra izay ho ataontsika anatin'ity fotoam-bavaka androany ity. Manentana anao aza hoe mihaino fotsiny ny vavaka izay atao fa ianao any fantaro ny zavatra nataon'i Jehova amin'ny fiainanao dia ambara ho aminy zany. Aoka tena hoe ho avoakanao avy any am-ponao fotsiny fa tsy hoe vava miteny fa izay am-ponao izay tsapany fanahinao totalina ny zavatra nataon'Andriamanitra ambarao amin'ny voninahitry ny anarany, ankasitrao anazy zany dia ho hitanao fa hiasa mihatra noho zany amin'ny fiainanao izy. Ary ihany koa anasa ny fanahy masina isika mba tena hitoetra eto androany, hitentsika hoe dada ity fotoana androany ity tsy
tsy hoe izay tsony ny velona fa oka ianao vela atao anatinay tsy hoe izay tsony ny anao izay tianay atao na hoe andre izay tianay andre fa raisy ny contrôle total na tiamiko izay mizara ny teny na ianao izay mandray aoka tena Andriamanitra mihitsy ny motive atsika ary indrindra mpatakatra atsika hananatra zavatra atsika sianao asandrato ny feonao amin'izao fotoan'izao asandrato ny vavaka ao mahery vaika ahafahan'le mpanjaka maheno an'izany asandrato ny feonao tompoko ray eo mbola mankasitraka anao izay amin'ity androany amin'ity tombontsoa tombonandro menao anay ty mbola ahafahanay midera ary mankalaza anaranao mankasitraka tompo satria ianao ny Andriamanitra ny nofo rehetra ianao ny Andriamanitra ny tany sy ny lanitra ianao ny Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra no mbola manome fahafahana anay maketo amin'ny fanatrianao matsiaro tena hoe privilégié zay matsiaro tena hoe important zay satria ianao manokana mifidy anay anatrika ity fotoam-bavaka ity ka eto zay dia anatitra ny fisaorana anatitra ny fankalazana anatitra ny fankasitrahana rehetrarehetra ao aminao ianao ilay Andriamanitra manasitrana ianao ilay Andriamanitra manafaka ianao ilay Andriamanitra manoro ianao ilay Andriamanitra manangana ianao ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra na dia zavatra mbola tsy takatry ny sainay aza dia efa vitanao na zavatra mbola tsy hitanay aza dia efa vitanao eny mankalazanao ry Andriamanitra ry tena manaditra anao ny miavy zay satria mahatalanjona anatahotra tokoa ny asa rehetra izay ataonao ny asan'ny tananao dia tsara avokoa ny zavatra rehetra ataonao dia tsara avokoa ary mitondra fahatsarana amin'ny fiainanay mankasitraka Jesosy ny amaha izy azy anao mankasitraka ny amin'ny fijoroanao amin'ny fiainanay amaha izy azy anao mankasitraka Andriamanitra mahery anao mankasitraka ny Andriamanitra mahatoky anao mankasitraka Andriamanitra mpikarakara sy amadada anao dera laza dia atolotra anao rery any hery sy fanisara tarena atolotra anao satria izany no mendrika anao androany tonga dia manasa anao avokoa izay hitoetra amin'izao fotoana izao aza vela mandeha araka izay tianay ale zay na hoe ny direction tiany sainay ale foka mifana misy ny fean'izao fotoan'izao manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany nizaniza Jesosy androany tonga miaraka amin'ny etaeta nizaniza tonga miaraka amin'izany hoe famerina ny fiovana zany nizaniza mety tonga eto mba tena hoe hitony ny fonika dia anana fanantenana vaovao izy dia inoko fa ianao miasa amin'ny fiainan'izy ireo satria tsy taka ny idiranay eto no ivoahanay amin'ity fotoana ity inoko tombo fa ianao niasa amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny sainy tsara ary ianao ny antanteraka mihoatra ny zavatra ny andrasanay amin'ny fiainanay satria fany amin'ny masonao dia efa miasa efa manamboatra ny atmosfera ahafahany fahagagana hitoetra sy opere amin'ny fiainanay mankasitraka ny amin'ny fany amin'ny masonao izay nomenao anoro sy ananatra indrindra fa ampitakatra anay ny révélation izay omenao anay indrindra ny anatra izay ho ampitanao aminay mankasitraka Jesosy tena tsara ianao ary mpanao tsara hatrany alleluia amen amen ary avy malala matoky ianao androany matoky fa ilay Andriamanitra dia tompon'izao rehetra ao miara mandeha aminao eto izy androany eto izy ka andao tena anasa anazy ilaza anazy hoe ianao no ilaiko Jesosy ianao no tena hoe ilain'ny fonay mangita fatratra anao zay hiasa malalaka hiasa manokana amin'ny fiainanay tena ataovy amin'ny fonao zao izao raha toka hoe tsy mbola hainao ilay hira dia ilay tononkira ataovy tena vavaka amin'ny fiainanao fa tahaky ny abenetahitanao izy tahaky ny abenetahitanao no ambokisan'Andriamanitra anao amin'ity androany ity aza mety diso anjara ianao fa nanomana zavatra ho anao izy fa atsoa izy ary ampafantaro azy fa tena ilainao izy amin'ny fiainanao. Ni fanatrianao te hitoetry eto aminao fonao mamiko ny fanatrianao tompo ianao no ilay tsy misy tsy mila fanomezana fa mihoatra no zay hainao atao ianao milay
Alleloia, inoko androany a fa tsy hanao fahazarana ntsony ianao ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra na ny fahatongavana eo amin'ny fanatrehany fa anana an'le etaeta mandrakariva ianao mba ahafahana meno anao ary ahafahanao atakatra sy indrindra hitralalina kokoa amin'ny fahalalan'Andriamanitra. Androany a dia ampaheranao indray a izara kely izay napetrak'Andriamanitra tao tampoko atsika sy ianao a. Ankehitriny mbola makasitraka hatrany ny mpanompon'Andriamanitra izay manome sehatra ary matoky izay napetrak'Andriamanitra tato anatiko mba ho zaraina amintsika sy ianao. Ny lohatenitsika dia ny hoe fahatokinan'Andriamanitra sy ny anjara asa antsika sy ianao. Araka ny lohateny amin'ity volana ity dia hoe fahatokiana, tsy hoe fahatokin'Andriamanitra irery ihany fa ny fahatokintsika an'Andriamanitra no asa ma hoe olona mahatoky atsika eo anatrehan'Andriamanitra, izany hoe servant fidèle eo anatrehan'Andriamanitra. Eto dia zara zavatra anankiroa. Voalohany indrindra ny araka ny lohateny teto hoe fahatokin'Andriamanitra. Inona no mampiseho antsika hoe tena hoe mahatoky Andriamanitra? Ary faharoa manarakaraka izany dia hoe inona ny anjara asantsika anehoantsika hoe tsika ihany koa olona mahatoky an'Andriamanitra.
matoky ho an'Andriamanitra. Voalohany indrindra vakitsika ny tenin'Andriamanitra anaty Hébreux 7:15. Izay manambara amintsika hoe Andriamanitra dia tsy miova. Hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandraka izay. Eny anamarinana ny teny io tena tsy miova izy. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament dia mampiseho antsika mihitsy fiasan'Andriamanitra ny amin'ny fijoroany amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, ny amin'ny fitantanany amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, ny amin'ny famonjeny amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ary zany tsy hoe ny olona taloha fotsiny no vonjeny, fa izao sainao ihany koa ny vonjeny, ny taranantsika ihany koa vonjeny. Mampiseho zany hoe Andriamanitra tsy miova izy. Anisan'ny zavatra tena mahakasika anatin'ny tsy fiovan'Andriamanitra dia izao. Misy tenin'Andriamanitra izay milaza hoe tsisy zavatra mety hampiovaovan'Andriamanitra, izao sainao maha olombelona izy mety hiova ihany, fa Andriamanitra tsy miova izany. Tsisy ombre de variation Andriamanitra. Araka ny zarain'ny mpanompon'Andriamanitra omaly izay tena hoe manamarina an'izany teny hoe tsy miova Andriamanitra zany hozy izy omaly hoe maro ny olona hozy izy efa miaraka amintsika nefa niarasera amintsika dia misy situation izay mety hoe lalovantsika mety difficile, mety hiova iny olona iny, mety tsika koa mety hiova, na hoe mety fitondrantenantsika resiko ohatra mihitsy ny fitondrantenantsika amin'Andriamanitra. Rehefa tova bien dia mankatoa an'Andriamanitra tsika mifaly aminazy, fa rehefa misy ny situation difficile dia izao sainao mety hiova hoe mifantoka amin'Andriamanitra dia mifantoka amin'iny olana iny. Izao no sainao misy ny fiovana, misy ny fiovana amin'ny toe-tsaintsika, misy fiovana fomba fanaontsika, anefa Andriamanitra tsy miova mandrakizay izy. Izay lazainy dia izay no tanterahany, izay no teneniny dia izay no ho ataony amin'ny fiainantsika sainao. Tsy miova ny Andriamanitrantsika. Karaktera faharoa an'Andriamanitra izay mampiseho antsika hoe izy Andriamanitra matoky dia tsy mamela antsika irery izy. Ten'Andriamanitra anatin'ny Salamy 7:1 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, salamy nataon'i Davida: Jehova ny fahazavako sy famonjena ahy, iza no atahorako, Jehova fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Amen. Zany teny zany tena mampatsiahy ao antsika mihitsy, mampatsiahy hoe tsy mamela antsika irery Andriamanitra. Raisiko fotsiny ny ohatra ny an'ny zanak'Israely. Rehefa Andriamanitra nilaza hoe ho libéré ny zanak'Israely dia nandeha. Izy tsy hoe libéré fotsiny dia avy hoe mandeha dia izay ataonareo hoe mantsy zanak'Israely, non. Libéré izy ary niara nandeha tamin'ny zanak'Israely. Natany amin'ny hevitra aza dia nahay ny karakara izy, izany hoe tsy namela azy irery. Ohatra manaraka ihany koa ny Sadraka, Mesaka sy Abednego izay nandeha tanatin'ny lafaoro. Noho ny fatokiany zareo an'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany koa fidèle tamin'izareo. Tsy namela anazy irery. Izy olona anankitelo zareo nalefa tanatin'ny lafaoro nefa olona efatra ny hita tao satria Andriamanitra niaraka tamin'izareo. Tsy mamela izy ireo irery. Ary zany resaka zany tsy hoe ho an'ny zareo irery tany aloha fa na ho antsika sainao aza. Nambarana zany aza miesikesika foana fa izao miara-mandeha aminao. Izao Jehovah Andriamanitra ao izay eo alohanao, mitantanao amin'ny tanan-kavanana fahamarinako, miaraka amintsika Andriamanitra, tsy mamela antsika irery mandrakariva. Karaktera fahatelo izay maneho antsika hoe Andriamanitra dia Andriamanitra matoky dia ny hoe mpanatanteraka izay lazainy izy. Fakitsika izany teny zany anatin'ny Jeremia 1:12. Hoy Jehova tampoko: marina ny ahitanao azy, fa mahatsiaro aho mba hanatanteraka ny teniko. Mahatsiaro izy mba hanatanteraka ny teniny. Izany hoe il veille. Ahoana jereny manokana hoe ny zavatra lazainy tsy maintsy tanteraka amin'ny fiainantsika sainao. Manatanteraka izay lazain'Andriamanitra. Araka ny maro ny tantara amin'izay mety ao amin'ny Baiboly fa raisiko manokana ho anao indray ity tantara ity, mino ary fantako fa renao olona nandalo tanatin'ny sedra ka nitodika tamin'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra teny anankiray ianao ka dia ninonao iny teny iny, joroanao dia nitanteran'Andriamanitra tamin'ny fiainanao zany. Ary maro ihany koa ny fampanantenana izay nomen'Andriamanitra antsika hoe izao ny mpanasitrana anao, izao ny mpanangana anao,
izao no mikarakara anao, izao no mpiaro anao, izao dia miara mandeha aminao, dia tena nitanterany tamin'ny fiainanao zany inoko. Satria fantako fa raha eto ianao dia tsy maintsy nanao zavatra tamin'ny fiainanao Andriamanitra izay tena nakasika anao, fa tsy hoe eto fotsiny anao hoe mpianaraka dia izay fotsiny. Fa matoa ianao mbola tamany eto dia Andriamanitra efa nikasika anao. Ary inoko mbola kasika anao hatrany izy amin'ny fanatanterahany ny teny izay lazainy amin'ny fiainanao. Mbola maro moa ny zavatra afaka zaraina momba ny hoe fahatokian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sy ianao, na fahatokian'Andriamanitra manokana satria izy hoe tsy miova. Fa izara kely indray momba ny anjara asa tokony ataontsika sy ianao mba ho tonga mpanompo matoky izao sy ianao. Ahoana na fahatsika matoky an'Andriamanitra, matoky eo anatrehan'Andriamanitra? Voalohany indrindra amin'ny alalan'ny fitandremana ny didiny. Ozy raha tia ahy ianao, tandremo ny didiko. Maro ny zavatra mety miseho amin'ny fiainantsika sy ianao, maro ny difficulté ihany koa, ary maro amintsika no mety manao compromis. Zany hoe fantatsika hoe tsy mety tsy mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa ho ataoko ihany satria izay no hitako hoe mahatsara amin'izao fotoana izao. Non. Raha te hatoky ianao, raha te olona matoky ianao eo anatrehan'Andriamanitra, mahaiza mitandrina ny didiny. Rehefa miteny izy hoe non tsy mety dia tsy mety. Rehefa miteny izy oui mety dia tanterao. Izay voalohany. Faharoa, mila mahatoky azy. Rehefa izy ny laza dia mahatoky ianao. Rehefa izy ny laza dia oke, mino aho fa ho tanterahany zany. Na dia izay hitantsika amin'ny maso azany, mifamadika amin'izay zavatra mety nitenen'Andriamanitra amintsika zany. Fa mila mahatoky tsika. Fahatokiana ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra dia finoana miaraka amin'ny asa. Mino ianao hoe ataon'Andriamanitra ity, dia ina ilay asanao, na dia mbola tsy hita amin'ny masonao azany, na dia mbola tsy takatra ny sainao azany, dia mahatoky ianao hoe Andriamanitra tsy maintsy miasa foana amin'ny fiainanao. Amen. Ary eo ihany koa ny tsipika fahatelo ahafahantsika ho tonga olona matoky anatrehan'Andriamanitra dia ny hoe mamaly ny antso. Izao sy ianao moa napetraka eto amin'ity tany ity tsy hoe napetraka ohatr'izao fotsiny, hoe miaina dia izay, hoe misakafo dia matory dia miasa dia hoe izay routine. Fa manana ny antso sika, eo amintsika ilay mpiankohaka, eo amintsika ilay natsoina hidiran'Andriamanitra, eo amintsika ilay natsoina tonga evangelista, na ministera, eo amintsika ilay natsoina hanampy olona. Maro ny antso e. Fa aoka ianao mamaly ny antso ary fantoka amin'ny antsona mpanatsonanao iny. Tsy andeha ho variana amin'ny antson'olon-kafa dia hoe anaraka satria tiako ity dia atao. Fa ny antso manokan'Andriamanitra aminao, fatary dia tanterao. Izany sehatra ahafahanao ampiseho an'Andriamanitra hoe tena olona matoky ianao. Point fahaefatra, ahafahanao maneho hoe olona matoky an'Andriamanitra ianao dia amin'ny alalan'ny fankatoavanao. Maro zavatra mety miseho araka ny teneniko hoe maro ny compromis mety afaka atao. Nefa andaontsika ahay atoky ny tenin'Andriamanitra, ahay ankatoa ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tompo miteny ity atao dia tanterahana. Na dia tsy takatrao aza aloha, tanterao. Satria izany dia maneho ny maneho olona mahatoky anao anatrehan'Andriamanitra. Eo amin'ny lafim-piainao rehetrarehetra, rehefa ny tenin'Andriamanitra hoe ity tanterao, eto ale mandeha. Eo amin'ny teny izay ity ataovy, ny teny izay ity teneniny dia lazao. Izany ny sinina hoe olona mahatoky ianao. Tsy manira tena irery mantsy ianao, fa Andriamanitra maniraka anao, donc tokony mankatoa amin'ny zavatra rehetra mpanaoviny anao ianao. Ahoana moa nahafahantsika ihany koa hoe olona matoky, izay mi-englober an'ireo point efatra ireo dia hoe amin'ny fahalalantsika n'Andriamanitra, fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra. Ahoana moa nahafahantsika mahafantatra n'Andriamanitra bebe kokoa dia amin'ny alalan'ny fahalalana ny teniny. Aoka androany, tsy ilay olona tsony ianao hoe satria ianona ny teny ohatr'izao Andriamanitra, na hoe pastery ny teny hoe ohatr'izao Andriamanitra, dia tsy maintsy hoe izay Andriamanitra ho anao. Fa aoka ianao aka inisiativa, aka fanapa-kevitra hirosy lalina kokoa amin'ny alalan'ny fahalalana manokana n'Andriamanitra.
ary izany amin'ny alan'ny famakinao teniny amin'ny alan'ny fifandraisanao aminy. Maro amintsika asianao izay mety hoe mbola tsy mbola ohatrany hoe vao mamaky tenin'Andriamanitra dia mora reraka, mora te atory, tsy tamany eo mihitsiny fa zao mila disiplina kely tsika ary mila faharetana. Disiplina sy faharetana latin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra amin'izay ianao afantatra bebe kokoa momba anazy ary indrindra anana hoe fahafinaretana mihitsy ianao maka io teniny io rehefa misy ny disiplina sy faharetana. Ka dia alala bebe kokoa momba anazy ianao dia ho assuré kokoa ianao hoe tena fidèle marina izy, izay lazainy tsy maintsy tanterahiny, izay niteneniny tsy maintsy ampiasaina amin'ny fiainako, izay zavatra nampanentenainy anazy dia tsy maintsy ho tanterahiny ka hatramin'ny farany. Dia ho atakatra ianao hoe fidèle lavitra tokoa Andriamanitra ka manoloana ny circonstance rehetra, manoloana ny ady sarotra dia anafiadanina ianao hoe izaho man'Andriamanitra mahery, tsy miandry aninona ny x y z hamonjy anahy fa hoe Andriamanitra no hamonjy anahy dia hamonjy izy ka hatramin'ny farany, satria ianao efa mahafantatra anazy ka efa mahafantatra anazy ianao. Fahafantaran'Andriamanitra ihany koa dia raha efa akaresika exemple efa nizareko impiry moa ty fa androany mbola ampitenen'Andriamanitra tsy mety misy olona mbola tian'Andriamanitra kasi anatin'izany. Ianao rehefa mahafantatra olona anankiray rehefa te hiditra namana amin'iny olona iny na hoe te hampatonga ny olona iny confidentenao hoe te hanambara ny zavatra rehetra lalovanao ianao amin'iny olona iny dia mila mifankazatra aminazy ianao, mila mifanena aminazy ianao, mila hoe ahoana fitena izany, mila miresadresaka aminazy ianao mba tena hafantarana mihitsy ny toe-tsainy sy ny fombafomba ny karakterany mba hahafahanao hametraka fahatokiana aminazy. Dia tahaka an'izany ihany koa amin'Andriamanitra. Aza vela hoe androany fotsiny ifandray amin'Andriamanitra dia rapitso hariva raha misy fotoam-bavaka ihany koa, dia rapitso misy fotoam-bavaka ihany koa, na isaka alahady fotsiny na isaka misy fotoam-bavaka en ligne fotsiny vao hifankazatra amin'Andriamanitra fa ianao manokana mifankazara aminazy, tantara ho aminy ny zavatra rehetra lalovanao fa izy le confident tsara indrindra ary matoky indrindra. Eto ihany koa dia aoka ianao toetra aminazy foana araka ny teny Isaia 26 toko 7:4 manao hoe ka hatramin'ny 4 manao hoe amin'anaran'i Jesosy Kristy, ny saina tsy miovaova dia arovana amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Matoky an Jehovah mandrakizay fa Jehovah tompony ho vatolampy mandrakizay. Amen. Aoka ianao hitoetra aminazy foana. Aoka tsy ny circonstance ny déterminé hoe anaraka Andriamanitra sa hivily kely arilo anatin'ny fitoeranao eo anatrehany dia atsapa en sécurité ianao, atsapa mihitsy ianao hoe izy ange mavita anahy, izy ange mijoro anahy, izy ange manatanteraka zavatra ho anahy ary miasa mba hahasoan'ny fiainako. Ka dia tsy ovaova amin'ny fisainanao hoe noho ny circonstance ty dia ho aria, noho ny ady nataon'ity olona anaty dia aria, fa hifantoka aminazy ianao raha matoky anazy satria izy ny vatolampy afaka hizorantsika, vatolampy mandrakizay. Anatin'izany ihany koa misy valipity izay omen'Andriamanitra antsika sy ianao rehefa matoky anazy sika. Raisitsika ohatra, raha toka ianao manana orinasa dia manana mpiasa ianao, dia maro ny mpiasanao anefa maro ny mpiasa izay mety mangalatra, maro ny mpiasa izay mety eo anatrehanao misy hoe nefa nerinanao any manao zavatra tsy mety. Ahoana no ahafantaranao hoe matoky ianao iny olona iny? Ary rehefa fantatra hoe matoky ianao, rehefa fantatra hoe matoky iny olona iny eo anatrehanao dia mino fa misy foana valipity izay tianao amena ny mpiasa iny. Dia tahaka izany koa Andriamanitra. Tsika sy ianao rehefa matoky tsy hoe matokitoko azy fotsiny fa misy satro-boninahitra izay amen'Andriamanitra tsika sy ianao. Izay efa mihazakazaka ny hazakazaka tsara, izany hoe anatin'ny fahatokinan'Andriamanitra satria amin'ny maha-olona mahatoky antsika sy ianao dia misy valipity. Azan'ny valipity izany dia ao anatin'ny Jaona toko 4:2 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Amen. Izany hoe ianao rehefa matoky, rehefa olona mahatoky ianao dia manana anjara toerana any amin'izy an'Andriamanitra satria fidèle aminy ianao ary izy fidèle aminao ka dia toetra mandrakariva eo anatrehany.
inoko fa zany teny zany dia tena nahatonga sainanao ary inoko androany fa ianao ilay olona izay tena atoky totalan'Andriamanitra ary olona mahatoky ihany koa amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Ary inoko fa raha mahatoky ianao ary manapa-kevitra atoky totala an'Andriamanitra ianao ny amin'ny fitondran-tenanao, ny amin'ny fomba fanaonao, ny amin'ny zavatra izay ataonao, dia Andriamanitra hanatsara sy hanasoatra ny fiainanao, hampahery anao izy, hanangana anao izy, hiara-handeha aminao izy ka dia hisy exploit goavana, hisy impact goavana izay ho tanteranao amin'ny fiainanao sy amin'ny fiainan'olon-kafa. Ka androany mba antsika hivavaka mba tena sokafan'Andriamanitra hatrany ny masom-panantsika ahafahantsika hahita ny fahalehibiazany, ahafahantsika hahita ny hoe fidelité an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izay tsy miovaova, ka dia ahafahantsika ihany koa tena hoe ho tonga olona mahatoky, hangataka hesitsika mba tonga olona izay mahatoky, hitoetra anatin'ny fahatokiana amin'ny zavatra izay ataontsika sy ianao. Sandrato arô feonao. Izay mbola mankasitraka anao izay dada, misaotra anao ny amin'ny fotoana izay mbola omenao anay, mbola ahafahanay maketo ny fanatrianao ary indrindra mbola naheno ny hafatra izay avy aminao. Izay mankasitraka anao satria tena mankalanja ianao ary mahay mikarakara sy mahay mitsinjo manokana momba ny tsara avy ianao. Misaotra ny amin'izany teninao izany satria fantatray fa maro aminay izay mety mandalo fazy amin'ny fiainanay, izay tsy hitanay intsony hoe inona nataona, hoe aiza no alena, hoe ahoana no ahafahana manatrika an'izao zavatra rehetrarehetra mety mandalo amin'ny fiainanay izao. Anefa dia mbola nampatsiahy anay ianao hoe tena Andriamanitra mahatoky ianao, fidèle ny amin'ny zavatra lazainao. Aoka Tompo tena ho tonga saina mandrakariva izay. N'aiza mety hitoeran'ny olana dia aoka ampitongavanao saina izay hoe Andriamanitra fidèle ianao, mahavita mamanja ny olana izany. Ampafantaro anay hoe Andriamanitra fidèle ianao, mahavita mamonjy anay, mahavita manangana anay, mahavita miaro anay. Ampatsiahiva anay hoe Andriamanitra fidèle ianao, na dia le contraire aza zavatra mety hitanay dia fantatrao manodina an'izany hanatsarana ny fiainanay. Ary anatin'izany ihany koa Tompo dia ampianaro izay mba ho tonga olona mahatoky, mba tonga olona izay hankatony didinao, izay hitandrina ny didinao, hanatanteraka ny zavatra hampandrahanao anay, hankatoa ny teninao, hiaina anatin'ny fankatoavana andro aman'alina, na amin'inona na amin'inona, tsy ho karazan'olo hoe hanao compromis, tsy karazan'olona hoe handaingana, hiafina, fa tena olona izay mahitsy eo anatrihanao, olona indrindra ihany koa izay manaiko ampiasainao mba ahafahany fanamaro voakasika ary ahafahanay hanatanteraka ny asa izay nampanantsoinao anay. Ampianaro izay atoky anao mandrakariva Tompo, ampianaro ihany koa izay mba ho tonga olona mahatoky, tsy ilay olona izay hoe nomena talenta na nomena fanomezam-pahasoavana ka hanafina, fa olona izay hiassume, hijoro en assurance satria ianao no maniraka anay. Aoka data tena menao hery izay malgré ny toe-javatra izay mety mandalo sy miseho amin'ny fiainanay, mba tsy mora reraka, mba tsy mora ketraka, mba tsy mora andao anao, fa hijoro mahatoky na amin'ny tsara na amin'ny ratsy, na amin'ny mahatoky aminao na amin'ny tsara na amin'ny ratsy, na amin'ny sarotra na amin'ny fifaliana, na amin'ny alahelo, na amin'ny zavatra rehetra mety miseho. Mankasitraka anao Tompo satria mbola omenao hery fafao indray izay, ary mankasitraka satria mbola mijoro miaraka aminay hatrany ianao. Alleluia. Amen. Amen. Dia amin'izao fotoana izao andaontsika no hivavaka hatrany. Tsy moa dia herinandro vaovao izay nomen'Andriamanitra antsika sy ianao, mbola ahafahantsika ihany koa manatanteraka zavatra mety mbola tsy vitantsika taloha. Tombosoa nomeny mbola ahafahantsika mihatsara hatrany. Tombosoa nomeny ihany koa mbola ahafahantsika manompo anazy sy mivelatra amin'ny asa fanompoana, amin'ny asa izay nampanirahan'Andriamanitra antsika sy ianao. Araka ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny fitomaniana toko fa 3:4-20 ka hatramin'ny 5:20 mivaky toy izao hoe: Jehovah no anjarako, hoy ny fanahiko, ka dia hanantena azy aho. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Amen. Andaontsika hikatsaka anazy, hitady anazy mihitsy amin'izao fotoana izao. Ary indrindra mba tena ahafahany miasa amin'ny fiainantsika mandritra ny tsy herinandro ity. Ozy izy ato hoe Jehovah ny anjarantsika, ka mila manantena azy sika, andao hanantena anazy mihitsy, hanantena ny fiasany amin'ny fiainantsika sy ianao sy amin'ny fiainan'ireo izay manodidina antsika mandritra ny tsy herinandro ity. Hanantena ny fanavahany antsika sy ianao ao maro, ka ahafahantsika mirapiratra, ka ahafahantsika
ijora raha fahantsika tena hoe andeha ampiadanana sy faliany na manoloana ny tempête manoloana ny ady sarotra dia toetra anatin'ny fiadanana dia toetra anatin'ny fahatokiana hoe izy ny asa izay mihitsy le hoe Andriamanitra no anjarantsika sy ianao ka andao anantenana azy andao anantenana azy mihitsy amin'izao fotoana izao anatin'ity vavaka ity asandrato areo fianao iray mbola mankasitraka anao zay ny afahatsaranao misaotra anao tompo satria tena Andriamanitra lehibe tokoa ianao zay mahafantatra an'izay momba anay misaotra tompo ny amin'ny herinandro vaovao izy nomenao anay ity tombosoa vaovao mbola ahafahanay miameliorer ny fomba fitondrantenanay miameliorer ny fomba fanaonay mba hamezana voninahitra ny anaranao rery ihany apetraka feno ampelantananao ty herinandro vaovao ty Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay ho ataonay ny toerana rehetra izay alehanay ny zavatra izay mety ho jerenay sy tokony tanterahanay inonay fa ianao no hiasa ny fiainanay izay ihany koa dia anantena fomba fiasanao lehibe fiainanay tsy tahaka ny taloha fa mihoatra ka ahafahanay tena hoe toetra anatin'ny fifaliana manoloana ny ady sarotra toetra anatin'ny fiadanana manoloana ny zavatra rehetra mety mifamaofao manoloana ny fatahoana dia toetra anatin'ny assurance hoe ianao Andriamanitra fidèle eny manantena anao zay hitrantsehatra ny fiainanay iray manontolo amin'ny lafim-piainanay na asa izany na fianarana izany na andraikitra izany na ny fiarovana anay fotsiny aza dia manantena anao zay tompo ampitombo ihany koa ny etaetanay ampitombo ihany koa ny fahalalana anao mba ahafahanay tena hoe androso hatrany tsy hemotra miaraka aminao malgré malgré hoe ty tany ty miasarotra hatrany fa aoka ampijoroanao hatrany zay Jesosy eny mankasitraka anao satria ny zavatra rehetra dia efa feno ampelantananao ka dia manantena anao zay ary inonay fa hiasa ianao tsy tahaka ny fomba fiheveranay tsy tahaka ny zavatra mbola hitanay fa mihoatra noho zany mankasitraka tompo satria ianao Andriamanitra matoky amin'ny teninao raha nandefa n'izao teny zao ianao raha nandefa ny fampanantenahana io ianao dia inonay fa ho tanterahanao fiainany tsara avy zany mankasitraka Dada halleluja amen tena tsara ny tompontsika sy ianao amin'izao fotoana izao efa tonga ny famaranana ary saotra n'Andriamanitra sika raha metraka ny tsialy ity feno ampelantanany mba ahafahany tena hoe hiasa hatrany amin'ny fiainantsika sy ianao ary aoriana zany dia tsodrananao aho amin'ity herinandro ity mba isy zava-mahagaga izay tanteran'Andriamanitra fiainanao ka anatin'izao fisaorana izao miomana sady ianao fa Andriamanitra dia hitsodrananao fomba hafa kely mihitsy ka dia andehanao ka handrisy amin'ny sehatra rehetra ray mbola mankasitraka hatrany ny amin'ny fotoam-bavaka androany misaotra ny amin'ny fahafahana nomenao anay mbola ahafahanay manatrika anao ary ahafahanay makamamy ny fanatrianao misaotra ny amin'ny fotoana nomenao anay mbola ahafahanay niankohaka teo anatrianao ary nahafahanay ihany koa nandray ilay vaovao mahafaly afatra izay avy aminao eny mankasitraka satria nisafidianao zay tanatin'ny maro mba ahafahany fiainanay hiova any amin'ny tsara hatrany mandrakizay eto Andriamanitra dia misaotra anao zay satria tena hoe niasa ianao ary mahafantatra ny zavatra mety lalovany tsara hiavy ianao zay mety mitoetra ianao ka manome fanantenana ny amin'ny ho avy indray izay fanantenana feno fiadanana feno fitahiana Dada ary androany dia mametraka ny tsialy ity feno ampelantananao zay satria ianao ilay Andriamanitra izay miaro apinga be sy apinga kely ho anay ianao ilay fiarovana avo anay tsara avy arovo izay tompo na ny amin'ny toeram-piasana misy anay na aty an-trano na ny dortoir na ny an-dalana nay zany mety misy anay arovo zay raha toka matory dia amin'ny torimaso mamy niza manana insomnie niza mety tsy mahita tory fa miasa saina dia nonay fa ianao ny amin'ny fiadanana total ka dia andry izy ireo torimaso mamy no azon'izy ireo niza ihany koa mety miasa dia nonay fa hery vaovao nomenao an'izy ireo tsy izy ireo tsony miasa tsy ny tanany tsony tsy ny tongony tsony sy masiny tsony fa ianao mihitsy ny miasa ary teo avita mihoatra no ny andrasana taminazy izy voninahitra narinao rery ihany na iny an-dalana Dada araka ny lazanao ny teny ho tahina anao raha miditra ro tahina ianao raha ivoaka dia inonay fa zany no tanteraka amin'ny fiainany tsirairay avy matoky ianao zay Dada satria ianao Andriamanitra matoky ihany koa ka dia mino tanteraka izay fa hiasa amin'ny fiainanay ianao hiaro anay ianao ary hitazona ny ainay manokana ianao mandritra ny tsialy ity raha kofanay amin'ny raha sarobidinao zany mivavaka izany raha kofanay amin'ny raha sarobidinao koa ny tsirairay avy misy atokantrano hisambatan'olona ary fasina anjelimasinao hitopo manodidina ny tsiray avy ary nonay fa tena ho invisible mason'ny fahavalo zay mandritra ny tsialy ity alleluja amen
amen. Amin'izao fotoana zao dia tsodrano anao misy ten'andriamanitra zay no fa vakiako voalohany indrindra anatin'ny salamo 128 andiny fahadimy amin'ny anan'ny Jesosy Kristy izy manao hoe hitahy anao avy any amin'ny ziona ane Jehova ary ho faly ahita amin'ny fahasoavan'i Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Averiko ihany, hitahy anao avy any ziona ane Jehova ary ho faly ahita amin'ny fahasoavan'i Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Amen. Fifaliana no tonona eo amin'ny fiainanao. Fahasoavan'Andriamanitra ane hiavao hatrany ao amin'ny fiainanao, fahatsarany hiava ho samaraina eo amin'ny fiainanao. Inoko androany fa ninona mety zavatra miforon'ny fahavalo hoe amelezanao mandriny ity herinandro ity dia hivadika ho fahatsarana eo fiainanao zany. Inona fanozonana mety nitonon'ny fahavalo na ny olona any ambadimbadika any momba ny fiainanao amin'ity herinandro ity tonongo fa havadin'Andriamanitra bénédiction eo amin'ny fiainanao zany. Ninona zavatra mety noman'ny fahavalo amelezana anao dia tonongo fa zany any dia miverina amin'izy ireo fa tsy hanana anjara eo amin'ny fiainanao satria Andriamanitra miaro anao. Inoky ihany koa fa ny amin'ny zavatra izay ataonao dia ho ambininy ianao. Inoky ihany koa fa naiza mety mila ny fanavaozana dia ianao le solution, ianao le ana créativité, ianao le mana sain'i Kristy izay mahefa ny zavatra rehetra. Inoky ihany koa fa naiza mety alehanao na ny tsy nino hatramin'izay aza ny favovo fotsiny vavanao anambara ny ten'Andriamanitra dia ino izy ireo atoky izao sia ampiasanao ny fomba mahefaika Andriamanitra amin'ity herinandro ity. Inoky ihany koa fa naiza mety alehanao dia ho tahiny ianao, ho ambininy ianao. Nina zavatra mety ataonao dia avorary avokoa zany satria Andriamanitra mombanao. Ho tahina ane ny haninao, ho tahina ane ny tokantranonao, ho tahina ane ny zanakao, ho tahina ane ny fianakavianao, ho tahina ane ny tranonao, ho tahina ny biby fiomponao, ho tahina ny zavatra izay mikasika ny fiainanao. Androany antonona fa eny tokoa fa soavana sy famindrapona nahaka sy ianao amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra hatrany Jehova andro lafisika sy ianao. Amen. Eny ho tahina anao raha minitra ro tahina ianao raha mivoaka. Andriamanitra miara mandeha aminao, mandehana manaova fahagagana, mandehana manaova exploit fa ny tompo miara mandeha aminao, tsisy asakana anao, tsisy atohatra anao amin'izao fotoana izao. Alleluia. Amen. Amen. Samy tahin'Andriamanitra daholo tsika ary aza diny ny fotoam-bavaka manaraka rapitso maraina amin'ny groupe SCI Unity amin'ny 10 ora sasa maraina lera tia Maurice no ionantsika. Raha toka mbola tsy ao ianao aza diny mandefa demande ny amin'ny fiangonana amin'ny tenako manokana dia faly izay mampiditra anao anatin'izany. Aza mety diso anjara amin'ny fotoam-bavaka rehefa malala fa Andriamanitra manana secret sy hafatra vision vaovao omeny anao isan'andro ahafahanao miady tsara amin'ny fiainana miaraka aminazy. Samy tahin'Andriamanitra daholo.